voarebireby tanteraka isika manatontona ny fifatoantsika amin'izay rehetra mandalo eo ambany masontsika sy izay reny sofintsika ny amin'ny fisotronyizao fiainana izao. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa raha mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana aloha zasy ianao dia anampy ho antsika izany rehetra izany. Azontsika an-tsaina marina ve izany hoe Andriamanitra mitarika fiainana? Tsy hoe isika maraka zava-baovao na izay rehetra mitranga no ampiseho ilay tena antom-pisitsika, fa isika manaiky tarehan'ny fanahan'Andriamanitra, sensibilité spirituelle no hanome sehatra ho antsika akasika izay tokony ho voakasika sy akasika izay mifanandrify amin'ilay tena antony mbola mahavelona antsika io ankehitriny io. Aiza no fitoeran'ilay fahazavana izay mampiavaka anao raha toa ka izay rehetra mitranga sy misy dia ataonao amin'ny tenanao avokoa? Tianao fatratra ilay hoe mba mahavita zavatra, fa sarotra aminao ny sady tsy ankasitranao ny lalana no faritan'Andriamanitra ahatongavana makany amin'ny tena fihavahana mara araka ny sitrapony. Tsy voatery hanaratsy ny hafa akory vao ho tsapa fa tsara, tsy voatery ny fanao ny maro an'isa dia mety amin'ny fitondran'Andriamanitra manokana ny fiainanao. Jesosy dia teraka tao an-tranon'omby kanefa dia voasitony nakao aminy avokoa, na mpiandrondry io na volamena, zava-manitra, miora. Tsy nofaritany toerana nisy azy ny tombabidiny, fa ny valeurany dia ny maha-izy azy, ary ny maha-izy azy no misintona izay teny ivelany. Isika kosa indray tady ny eny ivelany no hisintona antsika morona zavatra vaovao anatintsika dia voakorotana ny amintsika avy eo. Miazakazaka mafy isika rehetra mba ho hita fa mipetraka ny anaty trano lafo vidy, tsy hoe mahanana an'izao sy izao kanefa fahotana no voasintony avy eo. Averika ihany fa tsy faritany toerana misy akory ny tombabidy. Tady tsara-banga isika rehefa tsy mba miaina ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Ny mahatonga izany anefa dia satria mibahana loatra ao anatintsika fa hoe izany no repère sy hamaritana ny atao hoe fiovam-piainana. Ilay fiovam-piainana ka tsahan'Andriamanitra fatratra amiko sy aminao anefa ary namako dia ny fontsika miova araka ny sitrapony aloha, izay vao zavatra hafa. Tsy hoe tsy ilaina akory ilay lazaina fa hoe fivoarana. Azontsika ampiasaina tokoa izany hitondrana fiainana, fahamarinana, lalana mizotra makany amin'ny fahazavana. Ny olana anefa dia ny fivoarana indray mitady hametrahantsika ny fontsika ka tsy mahay miaino izay lazain'Andriamanitra intsony isika. Adinontsika hoe tsy fanafody kainy mbola nahavelona antsika an'io, fa Andriamanitra manenjika sy manavao ny fahatsarany amintsika indray. Tsy hoe ilay mandihy sy mihirana eny ratsy fa moa ve manova fiainan'olona sy manadio ny fony mitanjo ilay manosika antsika anao izany. Dia misy ao Noenao sy ny fihetsika ao dia misy tokantrano rava no any. Azadino fa mbola nomen'Andriamanitra fofinaina indray isika mba ho mpanangana ho azy fa tsy ho mpandrava sanatria ny mandrava fahamazinana ihany no laza ho tsika lalaka avy tamin'Andriamanitra. Ny ankoatr'izay mila tonga mpanangana zasy ianao. Tsy afaka ny hanangany zavatra eo ambony fasika anefa isika araka ny tenin'i Jesosy hoe koa amin'izany nazovy no mandray izany teniko izany, ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Noho izany oka isika ho feno ny tenin'Andriamanitra isan'andro, ahaizantsika mamantatra izay tena tokony mila andaniantsika ny androntsika isan'andro. Tsara ty taona ty, ninona mitranga rehefa Jesosy no ataontsika ivony zavatra rehetra amin'izay rehetra ataontsika, izay ahafahantsika ho resy lahatra fa Andriamanitra no mitantana ny fiainantsika iray manontolo ary ny fanahy masina no mpanaratra. Hoy indray Jesosy hoe fa ny mpananatra amin'ny teny Greka dia hoe parakleto dia mpanampy na mpampahery na solovava, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rahan'ny ray amin'ny anarako Jesosy. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomena izao tontolo izao no fanomeko anareo
aza malahelo na matahotra tonareo. Amen.